Manatra ny araba doboklasy toboko vavy ankafaliana ihany koa no tsidihana ny tokantranontsika amin'ity takarivan'ny zoma ity. Minitra maromaro ny rahantsika ao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny teny gasy dia manasa antsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mahakasika ny raharaham-pirenena avy hatrany ary. Ny ao nandroany ny minisitra ny serasera Andriamatoa Henri Laurent Rahajasson sy Andriamatoa Christian Mokosa izay iraky ny Amnesty International ny fivoaran'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara no tena votoatin'ny hediniky ny rotonta tao anatin'izany. Eo ihany koa ny firesahana ny raharaha mahakasika ny zon'olombelona sy ny raharaha izay mitranga any Atsimonosy any. Fanadihadiana ary. Ny fijerenan'ny zava-misy marina eto Madagasikara mahakasika ny fanajana ny zon'olombelona ary indrindra ny fahafantarana ny zava-mitranga marina amin'ny asa faninjehana dahalo any Atsimo Madagasikara no atondrian'Andriamatoa Christian Moukassa iraky ny Amnesty International raha manao fitsidiana eto toerana ny tenany. Notre discussion a tourné autour de la question des droits humains dans le pays, y compris la situation qui prévaut actuellement au sud du pays. Nandritra ny feonany tamin'ny ministra ny serasera Andriamatoa Henri Laurent Rahajasson androany atoandro dia nanamafy ity iraky ny fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina amin'ny fanjakana ity fa mbola misy teboka tsy mazava amin'izy ireo mahakasika ny raharaha-mitranga ny Atsimo Madagasikara ka anisany anaovan'ny fanadihadiana lalina. Nanambara koa ny tenany fa tsy iain'ny feon-dakiloha sy tokana amin'ny fikambanana misy azy fa te hahafantatra ihany koa ny tatitra avy amin'ny fitondram-panjakana tetezamita eto Madagasikara. Nanoro-hevitra ihany koa ity iraky ny Amnesty International ity fa tokony hapetraka ny vaomera mahaleo tena isana amin'ny fanadihadiana ny raharaha any Atsimo. Ho amin'ny ministra ny serasera kosa dia nitondra ny hevitry ny gouvernemanta amin'ny zava-misy any Atsimo ministerany nisy ho izy ny ezaka natao na dia kely aza ny etomanana. Ny préoccupation ngambany dia tokony tomboka tamin'ilay hoe dahalo anara manjato maromaro isan'andro mamono olona dia mangala tromby amanjato koa zany hoe nisan'ny dahalo niotra no nisan'ny omby angalarina. Zay zany tena zava-baovao zay tena préoccupé voalohany zay hoe inona koa ty zavatra ty tsy asan-dahalo tsotra ty fa zavatra hafa. Ka rehefa namaly proportionnellement amizay le fanjakana hoe antsy lasa misy zavatra hafa vandoany dia vazana force spéciale dia ny sisa hoe préoccupé ngamba zany dia le hoe vonovonona fahatany ve le olona sa tena dahalo marina ve sa inona ny zavatra aseho. Nefa ny amin'ny fampahalalam-baovao zay misy zany hatramin'izay ka hatramin'izao dia milaza fa matoa misy dahalo maty dia satria nanohitra reo amin'ny fitaovam-piadiana. Profon'izany misy dahalo tsy maty fa voasambotra satria tsy nanohitra tamin'ny fitaovam-piadiana. Nampatsiahy ihany koa ny ministra ny serasera fa tokony hisy ny fanarahan-dalàna amin'ny asa fanaovan-gazety ialana indrindra amin'ny gabraraka eo amin'ity sehatra ity. Nanamafy ny tenany fa tsy mbola nisy ny fanenjehan'ny fitondram-panjakana ny mpanao gazety fa fampitandremana ihany nataon'ny ministeran'ny serasera.